Manolotra ny arahaba tompoko toy izay indray ny fivoaran'ilay rivo-doza Fredy amin'izao maraina ny alarobia 12 febroary 13 sy 20 izao. Tamin'ny 5 ora maraina teo izy dia any amin'ny distrika Nikialamavony no anisy ny fohibeny. Nena ny heriny na izany zany mitondra rivotra 20 kilometatra isan'ora ity rivo-doza ity raha natafiotra 100 kilometatra isan'ora. Mizotra manohy ny diany miakandrefana somary atsimo andrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 320 kilometatra isan'ora. Raha araka ny vinavina dia tombanana enatra ny herin'ity rivo-doza ity mandritra nyity tapany maraina ity. Etsakilan'izay ihany koa dia iena ny rotsakorana hoentiny sy ny rivotra hoentiny. Manodidina ny ivony zao no tena ienan'izay rivotra sy tafiotra eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 100 kilometatra isan'ora izay. Vokatr'izay ara dia miova toy izao ny filazana loza ao amin'izao maraina izao. Voatazona ao anatin'ny filazana miloko mena na filazana loza amin'ny tatao ho an'ny faritra Amoron'Mania, Matsiatrambony ary Iorombe. Filazana miloko manga na filazana fa tokony mbola mila maila hatrany ao aorian'ny fandalovan'ny rivo-doza ho an'ny Vatovavy, Fitovinany, Vatomandry, Mahanoro, Antanamboamanapotsy ary Marolambo. Filazana miloko mavo na filazana loza manambana kosa ho an'ny Vakinakaratra, Mahabo, Manja, Morondava, Beroro, Akazoabo, Sakara, Morombe ary Toliara voalohany sy faharoa. Filazana miloko maitso na filazana fanairana ho an'ny Miandrovazo sy Belony Tsiribiny. Foana ny filazana ho an'ireto faritra sy distrika manaraka ireto: Atsimo Atsinanana, Analamanga, Itasy, Toamasina voalohany sy faharoa, Brickaville, Moramanga ary Anosy-Beanala. Mbola heribe ny ranomasina amin'ity tontolo andro ity, mety ohatran'ny 3 metatra zany, izay indrindra no anairana ny mpiandrika mba tsy hivoaka ny ranomasina mihitsy aloha mandra-pilamina tanteraka ny toetry ny andro any an-dranomasina any. Manomboka eo Toamasina hatrany Cap Sainte-Marie ho an'ny morotsiraka Atsinanana ary Cap Sainte-Marie hatrany Morondava kosa ho an'ny morotsiraka Andrefana. Raha ny sary azo vamizana-bolana amin'izao maraina izao dia efa manomboka misava miandalana ny andro any amin'iny morotsiraka Atsinanan'ny Nosy iny. Ny tapany avaratry Madagasikara moa dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko. Ny faritra hafa kosa dia mahazo orana miaraka amin'ity rivo-doza Fredy ity, indrindra aty amin'ny tapany atsimon'ny afovoantany sy ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny. Raha ho an'ny Tasy sy Analamanga manokana dia andrahoana mety arahana erikerika manify indraindray na orana somary miatoato eny antsefatsefany eny. Ny faritra Bongolava moa dia azo orana matetika eo amin'ity tontolo andro ity. Izay ny mahakasika ny fivoaran'ilay rivo-doza Fredy. Farany dia averina aminao ny mety fizotrany ao amin'ny distrika Nikialamavony izy amin'izao maraina izao, ary ato anatin'ny ora vitsy manaraka dia amakivaky ny distrika Nikialamavony izy, hipaka any amin'ny tapany avaratra ny faritra Atsimo Andrefana ary tombanana hivoaka ny ranomasina indray any amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika any amin'ny faritra Atsimo Andrefana, zany any amin'ny manodidina ny Morombe any zany no hivoahany an-dranomasina indray. Hatreto aloha dia tsy atahorana ny iverenany aty Madagasikara fa hizotra hiazo amin'iny Mozambika iny ity rivo-doza ity. Izay ny vaovao mahakasika ny rivo-doza Fredy mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary. Veloma tompoko.